Momba ny fitanterany eto anivon'ny coopérative Cotransmar Continsuta Cotransmar moa dia fantatsika fa mampitohy Ananosy Vontovorona dia Anosy Ambatomboravavy ary Anosy Mertsetosika. Nalaza tokoa tato ato ny resaka fidionana an-dalana, zay angamba ny tena mibahana tamintsika tato ato ny fidionana an-dalana sy ny fampiakarana saran-dalana. Zay ny tena vaovao lehibe zany nandritra an'izay fotoana tato ato zay. Efa nisy ny fandraisana raikitra zany eo amin'ny nivon'ny coopérative. Ny amin'ny fidionana an-dalana manokana dia efa nisy ny sazy entitra zany ho ampiarina amin'izay tratra manao izany. Ary efa misy koa ny lamina amin'ny alalan'ny fametrahana pointeur isaky ny are, ohatra hoe nosy zato ampita tafika mametraka pointeur amin'izany toerana izany zay eo mantsy ny tena toerana fidionan'ny zareo eo. Dia amin'izao tsikaritra zany fa hita fa miena ilay izy no fampiarana ny sazy zay atao amin'ny izay tratra, ary izay tratra tsy mamerina intsony. Ao koa ny filaharan'ny olona zay hita isan'andro amin'ny tambajotra, raha antsika malala ny eo Anosy dia milahatra tokoa ary alina tokoa ny olona voatafody eo, ary amin'ny telo dia efa misy milahatra amin'ny 3 ora hariva. Iny zany efa nisy ny fotoana nangatahana azy tany amin'ny ATT, efa andalam-pamahana azy moa zareo amin'izao satria tokony efa voaina zany ilay saturation dia andalam-pamahana azy zany zareo dia miandry zareo satria zareo koa efa mahita ny fitohanana io. Fidonan'ny chauffeur an-dalana raha antsika malala angamba aloha voalohany indrindra ao ny embouteillage. Iny zany efa raha malala ny embouteillage zany mahatonga ny chauffeur midina an-dalana satria lasa vitsy ny toro-vitany. Ao ihany koa lazainao hoe amerenana an'ilay seza volamena ilay madimidimy zany. Iny moa efa nangatahan'ny coopérative hatrany hoe tokony vahana amin'izay ny fanaovana dimidimy isaky ny fiara zany, satria hita mihitsy zany hoe tsy maharaka ny fiara. Taloha tsika dimidimy raha tsy maharaka ny fiara, zao ny tsika efatrefatra vao may zany tena tsy maharaka ny fiara satria hitany mihitsy hoe dia hafa ihany ilay dimidimy zany mahatona ny olona. Moa ny saran-dalana koa tsy miova amin'ilay efatrefatra fa saran-dalana amin'izao ihany saran-dalana hatramin'izay. Ny zotra vaovao angamba atao hoe tsy hisy fa fanitarana no efa nangatahana, fanitarana zotra zany, fanitarana ny zotra ny efa nangatahana fa miankina amin'ny zareo tompony andraikitra ny fanomezana izany. Ny fiara-miasa amin'ny ATT moa raha malala fa coopérative sy ny ATT dia mifampiankina hatrany, tsy misy hoe olana amin'ny coopérative sy ny ATT fa araka hoe izay mifampiankina zay dia ohatrany hoe rano sy vary zany tsy afaka misaraka miara-miasa foana ireo. Ho an'ny mpandeha, ho an'ny mpanjifa, entanina ihany zany tsika mpanjifa, efa misy laharana any amin'ny fiara mipetraka ny isaky ny fiara ao anatiny, misy ao ivelany misy mba hiantso ireny laharana ireny zany raha sendra misy ny tsy fanajana, misy ny fidonana an-dalana, misy ny ato-izay ataon'ny chauffeur na receveur, dia entanitsika mba hiantso ny tompony andraikitra fa mandray anareo tokoa izy ireny mba hananantsika ny sosi tsara hatrany.